Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako miarahaba anareo eto amin'ity androany ity. Nahatratra an'izao fotoana androany a, fotoana mamy a, tombonandrom-pahavelomana izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity androany ity. Dia miarahaba antsika tsirairay avy indray izay tratrantsy eto androany a. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino indray aravana malala fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Miaraka amin'ny fandarana andramoka izao ianao a, anatin'ny vavaka fiambenana amin'ity andro alatsinainy ity a. Ifampahireto tsika ao anatin'ny adiny iray sasany mahery a, ihaino hira, ihaino vavaka, ihaino toroteny, ihaino famelabelarana. Ivavaka tsika ny amin'ny farany, matoky a fa ampahirianao izao fandarana izao. Matoky a fa tsy mitovy amin'ny idiranao teto a, no ivoahanao eto androany. Raha kivikivy ianao a, tanondronondrika, ohatran'ny reradreraka, dia ampahirianao anie ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy salama ary ianao a, dia hitondra fahasalamana ho anao koa anie a ny tenin'Andriamanitra izay a hozarintsika eto amin'ity androany ity. Fa dia mareta hatramin'ny farany a, ary misaotra anao tonga eto. Raha androany vao tonga miaraka aminay eto dia raisina tanandroa ianao tonga soa, ary aza mihafahafa ianao miaraka aminay eto a. Fa izy ity dia fandarana natao ho an'ny olona rehetrarehetra izay mangetaeta fivavahana, izay mangetaeta te hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Tonga soa ianao a, aza misalasala mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy a. Rehefa misy tianao tenenina dia aza misalasala. Atao ohatran'ny efa teto foana ianao. Alléluia. Raha lasana bavinao daholo a ireo rehetrarehetra izao. Dia tahiny Jesosy a, sikisendrazina ny ahatongavanao teto, resy lahatra amin'izany ahako. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahereza tahiny Jesosy. Androany a, dia mbola miarahaba ihany moa zany raha misy olona mbola tsy voarahaba tratry ny taona teto a, dia tratry ny taona ara-pahaina, tratry ny taona ho taom-pahombiazana ho antsika rehetrarehetra. Ho taona handrosoantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ity taona vaovao a ity. Tahiny Jesosy ranabavy $100 izay fampaketo foana. Izy niditra teto voalohany androany a, dia fiadanan'ny tompony eo aminao ranabavy $100. Ho tahian'Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Anodidina anao ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany a, ary ny fiarovany a. Dia ho tahiana mihoatra ny anao ranabavy a, $100 ianao ny tafiditra voalohany teto amin'ity androany ity. Dia manaraka azy a ranabavy Misfita, Lala, tahiny Jesosy a, Elizabeta, Verserina, Erika Raka, Mami, Tina Rakoto Arzaka, Tojo Mikael, Itody Rahonoso, Razana Monika, Tina Rakoto Arzaka, Fiana Rakoto, Fity, Koda Leoni, izy koa Nael, Koda Leoni, Nael, Tongasoa, Zanary Ambony Valera, tahiny Jesosy, $100, Erika Raka, Itody Rahonoso, Tsiry Amboaramiel, Angela Io, Iama, Lanabavy Lina, artizana de Madagasikara, izy mianaka mifanaranarak eo, Rantanina Marie Charline, Olga Onda Raso, Lantony Rina, dia ao ihany koa Jessica Patitsy, Marijo, Tongasoa, Rodine, Mampionina, i Kotre Kamaradin'i Jesosy, Aingodrina Andrenasolo, Tongasoa, ny Aina Mahenisoa, Alléluia. I Emema Nambosoa, Nambosoa, Alléluia. Tongasoa daholo a, isika tsirairay avy, Mamy Sirandry, Kadaka, Tongasoa isika rehetrarehetra. Noro Malala Seheno, Alléluia. Dia ho tahiny tompo Herbetina, Herbetina nanome hira antsika tamin'ny sabata. Ary mahafinaritra be mihitsy misaotra anao fa hitako tanaty YouTube fa alefanao hatrany mihitsy ny tonon'le hira mankasitraka ranabavy tina. Thierry Albenja, Tongasoa, Soameva, izy koa mbola tsy voalazako tao. Mama Valtina, Tongasoa, Erika ihany koa, fa tsy Erika Raka io. Dia Tongasoa tsika rehetrarehetra. Faly be mahita anareo ary maretatra amin'ny farany. Fahasoavan'Andriamanitra ny ameno antsika tsirairay avy. Androantsika iaraka amin'ny ranabavy beritsika mivavaka fanombohana avy any Koety.
dia avy eo tsika hiaraka amin'ny fity ampamintinana ny toriteny amin'ny teny frantsay dia mbola hiaraka amin'ny fity koa tsika androany anjara ny mitoriteny androany dia mbola hiaraka amin'ny koa tsika androany toriteny dia avy eo vavaka ho an'ny firenena raha nabavitsika na ambinina na itsiry amboaramelona tenako moa dia melabelatra eto ihany avy eo ka dia mahireta fa matoky fa hampinaritra ny fandarantsika androany ampahery antsika tsirairay avy ndao arytsika tonga dia nomboka ny fotoana dia tahiny tompo Maniko bonsoir dia tahiny tompo Faliray Heritovo dia tahiny tompo ihany koa misy tsy hitako kely teo azafady olikaony efa hitako teo ndao ary tahiny Jesosy ary tahiny tompo Ranabavy Berta anao ny fitenenana. Aleluia, tahiny Jesosy pasitera menakavy dia tahiny Jesosy antsika rehetra mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetrarehetra nataka izao taona vaovao izay diavintsika izao dia hiara hivarotra antsika hanoloantsika ny fotoana amin'izao alina izao. Ry Andriamanitra renay izay any an-danitra ao, mbola faly misaotra anao izahay, misaotra Jehovan-Andriamanitra satria noho ny fitiavanao anay no nahatrataranay izao fotoana takariva izay entsoany eny anaranao izao. Be ny ratsy izay nataonay namakivakiana eny andritra ny tontolo andro iny tsy ny fanapaka misitrafonao mamindrafo aminay ianao ka mamelany fahotanay. Tsy miafiny aminao Jehovan-Andriamanitra ny tambony ndraiky mpanomponao izay tonga miatrika izao fotoam-bavaka izao izay andeha hideranao hanome voninahitra ny anaranao masina dia tsy haneny tsy saotranao noho ny fitiavanao ny antsoina ny tsirairay avy. Ankehitriny Jehovan-Andriamanitra tsy miafina aminao ny hetaheta izay ahatongavanay amin'izao fotoana izao. Andeha eny ny teninao masina izahay, andeha hanambotra ny voninahitra ao izahay satria lehibe sy masina ianao hamendrika hanehony izany hanomezana ny voninahitra izany. Ary apetraka feno ampelatanana tsy mitapoka Jehovan-Andriamanitra ny fitaovana rehetrarehetra izay indesina manatanteraka izao fandaharana izao. Rakofonindranao mahery ny fanahy masinany hitarika, ny fanahy masinany hanatrika feno amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka alina izao. Tsy miafiny aminao Jehovan-Andriamanitra ny mpanompo vavinao izay tondra ny hafatra ao androany. Ny teny avy aminao nitoriany Jehovan-Andriamanitra arato ny mason'izany mpanomponao izany. Teneny Andriamanitra araka ny sitraponao ny teny ambara amin'ny alalan'izany toriteny izany. Ary rakofonindranao mahery koa Jehovan-Andriamanitra ny pasitera izay hamelabelatra ny toriteny avy aminao izany. Apetraka feno ampelatanana ny fanahy masinany hitarika izy mianaka Jehovan-Andriamanitra amin'ny alalan'izany fitondrana ny hafatra ao androany izany. Jehovan-Andriamanitra tsy miafiny aminao ny vakoka ny firenenay, mendrika ho an'izany firenenay izany Andriamanitra ny antso ny anaranao. Ianao Andriamanitra no hampiteny ny mpanomponao hanatanteraka ny amin'ny alalan'izany vakoka izany. Ary mbola maro ny namanay izay mbola mangetaheta Jehovan-Andriamanitra tsy tafiditra amin'izao fotoana izao. Fantatrany momba ny tsirairay avy, afaingana Jehovan-Andriamanitra ny fotoana sy ny hetahetam-pony ahafahany hanotrona hiatrika izao fotoam-bavaka izao. Satria eo an-tongotrao Andriamanitra, eo amin'atrehanao no ahatavanay ny famonjena sy ahatavanay izay mahasoanay ny amin'ny ara-panahy tsirairay avy. Enganay Jehovan-Andriamanitra ny koneksiona tsirairay avy entinay fandray, handrenesanay ny teny avy aminao androany, dia ny fanahy masinao ny ranao mahery, hipakany amin'ny olona tsirairay avy mikasika ny telefona, entinay fandraisanay hienona ny teninao, dia matoky ny fanatrehanao feno, matoky ny fitantananao, matoky ny fanahy masinao hiasa hanankery. Mitenena eto anatrehanay ianao Jehovan-Andriamanitra fa mangetahetanao fantatry izahay. Izany vakoka izany dia raiso fahanjakao ho voninahitry ny anaranao masina. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra ao, dia voninahitra ho anarery ihany. Alléluia. Amen. Je vais vous faire avec grand plaisir le résumé en français du sermon du mercredi 29 décembre 2021 qui nous a été partagé par sœur Félana Lacoupe. Le verset que nous allons lire se trouve dans Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 15. Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 15. Au nom de Jésus. Pousse des cris de joie, filles de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël.
Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. Alléluia. Ces versets nous donnent les raisons pour lesquelles on doit se réjouir. On nous dit même, dans le verset 14, de pousser des cris de joie. Pourquoi? Parce que Dieu, il a détourné nos châtiments et parce que, par la suite, il a éloigné nos ennemis. Tout ça, ça a été dit au passé. Ça veut dire que Jéhovah, il a déjà agi. Il a déjà détourné nos châtiments. Les enfants d'Israël, quand ils ont péché, quand ils ont fabriqué des idoles et quand ils les ont adorés, ils ont été châtiés. Dieu, pour les punir, il a envoyé des serpents pour les mordre et les empoisonner. Mais heureusement que quand les enfants d'Israël ils sont revenus vers Dieu, Dieu il a fait fabriquer un serpent d'airain pour le placer pour une perche. Comme ça, si il y a quelqu'un qui se retrouve mordu par un serpent et qui regarde le serpent d'airain, il va être guéri de la morsure et il ne va pas mourir du poison. Voilà pourquoi Dieu est bon. Parce que même s'il châtie, même s'il punit, il pardonne après et il ouvre ses bras aux personnes qui reviennent à lui. Alléluia. Et si Dieu a puni les enfants d'Israël, c'est aussi surtout parce qu'il les aime. Donc si Dieu te châtie parce que tu as fait quelque chose de mal, parce que tu as péché, réjouis-toi. Parce que ça veut dire que Dieu il t'aime et qu'il te considère comme son enfant. Et quand tu fais quelque chose de mal, Dieu il te fait déjà un jugement sur terre. Et surtout, il n'attend pas 10 ans pour te rappeler ce que tu as fait de mal parce que tu auras sûrement oublié. Mais Dieu, il a dit qu'il a détourné tes châtiments. Pourquoi? Parce que maintenant, il est au milieu de toi. Donc demande à Dieu à ce qu'il vienne dans ta vie. Et dans le verset 15, il nous dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Voilà pourquoi on doit demander à Dieu à ce qu'il règne en nous. S'il y a des gens en ce moment qui ont toujours des problèmes, qui ne veulent pas se régler, qui ont toujours des soucis, priez pour que Dieu règne dans votre vie. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4, on lit au nom de Jésus, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. » Voilà ce qui se passe quand Dieu règne en toi. Quand c'est Dieu qui règne dans ta vie, il sera là pour essuyer tes larmes, il sera là pour te consoler, il sera là pour te fortifier quand tu traverses des problèmes, il sera là pour t'encourager et ça rejoint le verset de tout à l'heure qui dit « Tu n'as plus de malheur à éprouver. » Alléluia. Si tu veux avoir du bonheur, si tu veux avoir cette paix que Dieu y promet à ses enfants, si tu veux que Dieu éloigne tes ennemis de toi, ouvre ton cœur à Jéhovah pour qu'il puisse y habiter et pour qu'il puisse régler tout ce qu'il y a à régler dans ton cœur. Et si Dieu a détourné de toi tes châtiments pendant cette année 2021, s'il t'a protégé de tes ennemis, remercie-le parce que c'est quelque chose que pas tout le monde ne peut avoir. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 29 décembre 2021. Je vais vous faire avec grand plaisir le résumé en français du sermon du vendredi 31 décembre 2021 qui nous a été partagé par pasteur Jadou. Le verset que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 28 verset 11. Genèse chapitre 28 verset 11. Au nom de Jésus. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Amen. Ici, on nous parle de Jacob. Et à ce moment-là, Jacob, il était en train de fuir son frère parce qu'il a volé la bénédiction qui était censée être pour son frère et maintenant, son frère veut le tuer. Et pendant que Jacob, il a fui, il n'a rien pu emporter avec lui.
Et donc, il était arrivé à un endroit où il voulait dormir. Et puisqu'il n'avait rien, il avait pris une pierre pour chevet, pour oreiller, parce qu'il n'y avait que des pierres autour de lui. Mais même s'il était obligé de prendre une pierre pour chevet, Jacob il ne s'était pas découragé parce qu'il savait que même s'il a volé, il a quand même reçu la bénédiction. Une bénédiction, c'est quelque chose de puissant. Quand quelqu'un reçoit une bénédiction, Dieu le garde et le bénit. Nous allons lire Genèse chapitre 28, versets 12 à 14. Genèse chapitre 28, versets 12 à 14. Au nom de Jésus. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alléluia. Amen. Même si Jacob il dormait sur une pierre, Dieu lui a quand même montré quelque chose d'incroyable et de bien. Si en ce moment il y a des gens qui écoutent et qui ont des problèmes, et qui ont tellement de problèmes qu'ils sont complètement découragés, qui ont tellement de problèmes qu'ils n'ont plus qu'une pierre pour oreiller, ne baissez pas les bras. Nous allons lire le verset 20. Au nom de Jésus, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, verset 21, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ici, Jacob, il a fait un vœu. Un vœu, c'est une promesse qu'on fait à Dieu, et un vœu, c'est une des choses qui font agir Dieu. Mais même si un vœu, c'est aussi quelque chose de puissant, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas faire un vœu à Dieu pour avoir quelque chose, puis ensuite on l'obtient, mais après on ne tient pas la promesse qu'on a faite. Il vaut mieux ne pas faire de vœu dans ce cas-là. Il vaut mieux ne pas faire de vœu du tout si on n'arrive pas à tenir la promesse. Mais si tu sais que tu vas accomplir ta promesse, tu peux demander à Dieu, comme Jacob il a fait ici. Jacob ici, il a demandé de la nourriture, des vêtements. Ici, vraiment, Jacob il a demandé le strict minimum, parce qu'il n'avait plus rien. Il a dit à Jéhovah, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et Dieu, il a fait ce qu'il a demandé. Alléluia. On va lire Genèse, chapitre 35, verset 9. Au nom de Jésus. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie une nation, et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Alléluia. Ici, Jacob, il a été béni. Quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu, il l'exauce. Dieu, il a béni Jacob ici, il a multiplié ses descendants. Et quand Dieu te parle par une vision, reçois-la avec foi. Jacob, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient dans son songe. Et une chanson de Lisa Lasundaipe s'est inspirée de ce verset. Cette chanson s'appelle Livraison. Et en fait, les anges qui montent et qui descendent, en fait, ils font des livraisons. Les anges qui montent pour apporter à Dieu les prières qu'on a faites. Et les anges descendent pour exaucer nos prières. Donc prends courage, toi qui traverses en ce moment des périodes difficiles. Prie Dieu, parce que si tu marches avec Dieu, Dieu il va te bénir. Dieu il va te donner ce que tu désires. Et quand on te donne une bénédiction, quand Dieu il te fait des promesses, reçois-les avec foi et avec assurance. Alléluia.
Voilà pour le résumé en français du sermon du vendredi 31 décembre 2021. Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra mankasitraka be dia be an'izy mirahavavitsika tamin'ity androany ity tao anatin'ny izay fotoana tapany voalohany izay dia nivavaka fanomboana izay nentin-dranabaviberta izay tena mahafinaritra tokoa ary mamy voateniny teo daholo ny fandarantsika saotra n-dranabaviberta isika tamin'ny vavaka matsiro Andriamanitra ny hamaly fitianao ranabaviberta dia hampitombo anao isan'andro ihany koa izy amin'ny fahasoavany rehetrarehetra dia mitomboa amin'ny asan'Andriamanitra fa fotoana izao dia mankasitraka anao tamin'ny fotoana izay laninao nafonao anaovanao an'izao fandarana izao tahiny tompo ranabaviberta Andriamanitra hamaly fity misaotra ny fitiany koa tamin'ny famitinana fa hitan'ny olona ny ho an'izay olona tsy mahazo teny gasy dia mahazo tombony ary zava-dehibe ny asan'Andriamanitra izay ataonao ka dia mahereza ataovy amin'izay ny devoir izy ry havana tsy rivavambela kely aminao ary mahatonga ana amin'ny teny foana ho tahin'Andriamanitra nefa ity variana be izy manao ilay asan'Andriamanitra dia misy fotoana ny devoir ny adino ny kely dia kely ny fotoana anaovan'ny devoir fa laniny anaovana asan'Andriamanitra famitinana sy ny toriteny fa zavatra mahafinaritra izy ianao izy voalohany foana ao am-pianarana naoty ny ambony foana na dia izany ary satria maninona satria izy variana manao asan'Andriamanitra dia Andriamanitra kosa manampy azy be dia be amin'ny asa izay tokony ataony ny am-pianarana ka dia mahereza hatrany dia toy izy foana rehefa afaka ianao fa kasitran'Andriamanitra izao asan'Andriamanitra ataonao izao dia misaotra antsika rehetra koa mankasitraka andro satria mampahiranitra ireo reny teninareo reny Alleluia. Dia hiditra avy hatrany ary isika amin'ny tenin'Andriamanitra ao aorian'ny tiry ity dia ao aorian'ny tiry ity tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tiry ity izany natao mba hahatonga anareo haka toerana tsara dia haka baiboly ihany koa satria ny tenin'Andriamanitra tsika raha mbola nisy tsy narabaiko Ranabavy Mami, Ranabavy Aina, Rahalahy Rodriguez, Ranabavy Iladanina, Zina Teoda ireo mbola tsisy narabaiko teo daholo Nambiny Tsomakrina Mama Bardien efa narabaiko Amboaratsiky tahiny Jesosy tonga soa daholo Codenela Alléluia Aimé Lovely tonga soa tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra atao tsika heno iry ny dadany moa mamela behatra ny toriteny fity mamitina ny toriteny mbola ho avy koa fity toriteny androany satria tory ny androany no mitoriteny dia aleo mamany no ataontsika mira manomboka ny fotoana androany dia mba izay menakavy kely izany samy nandray anjara teto daholo androany tahiny Jesosy ary tsika andao atotranareo ty hira mahafinaritra be ty hira ataony mampionina dia sambatra isika manana an'Andriamanitra tahiny Jesosy meno finaritra daholo.
Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia tainy Jesosy dada indray ny mizaha n'ity ten'Andriamanitra ity aminareo ahafahantsika mifampahery indray amin'ity alina ity. Ny ten'Andriamanitra ho jerentsika androany dia amin'ny Samuela voalohany 4:7-10. Samuela voalohany 4:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny masina ianao ry mpanjaka tompoko, mihaino ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehovah no nanesika anao Amelia dia aoka handray fanatitra manompofony izy, fa raha zanak'olona kosa dia aoka voahozonao anatrehan'i Jehovah izy satria efa nandroaka ahy androany sy hanana anjara amin'ny loha nomen'i Jehovah izy ka nanao hoe mandehana manompo Andriamanitra hafa. Amen. Ny solamandry dia mifampitohy amina Jesosy nilazan'ny Zifita tamin'ny Saoly fandroany izay ahazony an'i Davida sy ny tsy netezan'i Davida ahafaty an'i Saoly. Amen. Teto izany ry havana dia Saoly mbola mitady hamono an'i Davida indray. Dia rehefa nifanena i Saoly sy Davida dia Davida tsy namono an'i Saoly. Dia hoy Davida tamin'i Saoly hoe raha Jehovah nanesika anao Amelia dia aoka handray fanatitra manompofony izy, fa raha zanak'olona kosa dia aoka ho voahozona ao anatrehan'i Jehovah izy. Tsika ry havana mila mideran'Andriamanitra foana tsika, mila manome fanatitra manompofona an'Andriamanitra foana tsika, na dia mandalo hoady aza tsika, na dia na tsara na ratsy ny zavatra manjoa antsika dia mila deraintsika foana Andriamanitra. Tsy ny fiterenana ihany no ilain'Andriamanitra fa ny fideranana azy koa, sady ny fideranana Andriamanitra ry havana dia manokatra lalana sady mampitombo ny fitiavantsika an'Andriamanitra, mampirehatra indray ny afim-pitiavantsika ao an'Andriamanitra. Dia izany mampatonga anazy tena zava-dehibe. Sady Andriamanitra dia tsy manao zavatra ratsy izany, sady tsy manao zavatra hoe tsy misy antony izany. Sady Andriamanitra tsy ohatra antsika hoe tsika rehefa maka desizio anankiray dia tsy fantatsika hoe makaiza ny lalana alehantsika raha maka desizio anankiray tsika. Fa rehefa Andriamanitra dia Andriamanitra rehefa maka desizio anankiray, rehefa mitondra anao amin'ny lalana anankiray dia fantany ny hafaran'ny lalana izay hitondrany anao. Dia aza matahotra ianao fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoan'izay tia azy amin'ny Romanina 5:20. Dia aza matahotra ianao fa Andriamanitra dia mombanao foana n'inona zavatra manjoanao. Matokihana Andriamanitra fa izy dia tsy hanary anao mihitsiny raha mankatoa ny didiny ianao, raha manao sitrapony ianao. Satria raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra tsy afaka nitantananao anao mihitsiny. Teto ry havana, Davida dia nahafantatra fa izy tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra, izy tsy nanatsiny teo anatrehan'Andriamanitra dia fantany fa tsy noho ny fahotany no mampatonga ny Saoly manenjika anazy. Dia izany mampatonga anazy miteny hoe raha Andriamanitra mihitsy no nandresika ny Saoly hanenjika ny Davida dia voninahitra ao an'Andriamanitra, satria Davida dia mahafantatra fa tsy ny hamonoana ny Davida no tanjon'Andriamanitra, tsy ny hamonoana ny Davida no tanjon'izany fanenjehany izany, satria izy dia tsy nanota. Dia izany nampatonga anazy natoky an'Andriamanitra. Hijery ten'Andriamanitra anankiray tsika amin'ny Joba 4:9-10. Joba 4:9-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahita fiononana amin'izany aho ka iravoravo na dia amin'ny fangirifirina tsy mifaditrovana aza, satria tsy nandany tenin'ny iray masina aho. Amen. Teto ry havana Joba, na dia nandalo ady mafy azy izy, na dia nandalo fangirifirina azy izy, na dia tena very daholo aza ny fananany sy ny zanany, dia hoy izy Joba hoe iravoravo na dia amin'ny fangirifirina tsy mifaditrovana aza satria tsy nandany ny tenin'ny iray masina aho. Dia na dia very aza ny fananany Joba rehetrarehetra dia mbola nanantena Joba fa hanana fiadanana indray izy, satria izy dia tsy nanota mihitsy ny teo anatrehan'Andriamanitra, na dia nandalo ady mafy azy izy dia hoy izy hoe izy iravoravo satria izy dia tsy nandany tenin'Andriamanitra. Ianao ry havana, raha tsy manota ianao dia mbola manana fanantenana ihany ianao, na dia very aza ny zavatra rehetrarehetra izay hanananao
ny olo-tianao na ny fanananao dia ianao mbola afaka manantena ny lanitra satria ianao dia tsy nanota teo anaty an'Andriamanitra. Raha tsy manoto teo anaty an'Andriamanitra antsika dia manana fiadanana foana antsika, n'inon'inona zavatra manjola antsika satria fantatsika fa raha tsy manota antsika dia Andriamanitra tsy hanarantsika mihitsiny. Raha tsy manota antsika dia Andriamanitra tsy hahafoy antsika ary mbola afaka matoky an'Andriamanitra foana antsika. Dia ary io ny fahotana raha mbola misy fahotana amin'ny fiainanao satria ny fahotana ihany no mampatonga anao misy olana. Ny fahotana no mampatonga anao tsy misy fiadanana mihitsy fa raha arianao ny fahotana dia ho tonga aminao ny fiadanana na dia anaty ady mafy azy ianao. Raha vao Andriamanitra fotsiny no momba antsika dia efa ampy antsika izany na dia manary antsika aza izao tontolo izao dia efa ampy antsika izany Andriamanitra momba antsika izany. Dia maheleza hatrany antsika rehetrarehetra, voninahitra ny eto ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra isaorantsika an'Andriamanitra izany ten'Andriamanitra izay nentin'ny fity izany isaorantsika an'Andriamanitra satria nampahery antsika tokoa izany sy toro-teny izany tamin'ity androany ity. Mino aho fa nampahery anao izany ary misy zavatra izay izay voaraintsika atao anatin'izany toro-teny izany androany raha neny tsara ny zavatra izay tenen'ny fitenao ary tokony ampahery anao amin'ity androany ity. Dia ny fanekentsika ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahatokintsika ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra ny fitintsika atao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay fa inotsika vity fa nampahery ny ankizy izany teny izany ary misaotra anao mbola nanam-potoana na nisy fotoana fa nanao an'izany toro-teny izany dia Andriamanitra ny amaly fitianao amin'izay rehetra izay rehetra nataonao. Dia misaotra antsika rehetra misaotra antsika mpahita daholo ny fankasitrahana nataonareo fa reny mampafana ny fon'ny mpandray anjara reny hoe hay reto fankasitrahana nataon'ny ankizy dia mbola androso indray mbola tena anao tsaratsara kokoa indray ao aorianao efa tsy andry mihitsy izay ahatongavan'ny fotoanany anaovan'ny toro-teny satria manana ny torony mantsy ireo ankizy dia efa tsy andry mihitsy ireo vina ny torony efa tokony tamin'ny zoma moa fa tamin'ny zoma tsika nanao réveillon dia natao androany ny toro-teny ka mankasitraka fity dia tahiany Jesosy ianao. Samuela voalohany toko fa 4:9-20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary ankehitriny masiny ianao ary mpanjaka tompoko mianoho ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehovah nanesika anao hamely dia aoka andray fanatitra manompofona izy. Fa raha zanak'olona kosa dia aoka ho voahoziny ao anatrehan'i Jehovah izy satria efa nandroaka ahy androany tsy hanana anjara milova nomeny Jehovah ka nanao hoe mandehana manompo Andriamanitra hafa. Rahantsika dia hijery ny amin'ny atao hoe ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Teto Davida ry havana dia teo an-tanany ny ain'ny fahavalony. Alleluia. Teo an-tanany ny ain'ny Saoly. Teto moa ry havana i Davida raha vakitsika ny 20 dia izao ny tenenin'i Davida hoe ko aza avela ho latsaka amin'ny tany lavitra ny Jehovah ny rako fa ny mpanjakan'i Israely nivoaka nitady parasy iray tahaka ny manenjika tsipohany an-tendrombohitra. Tena marina nge ry havana izany tenin'i Davida izany. Iza moa ry havana Davida tamin'izany fotoana izany raha mihoatra amin'ny Saoly ohatran'ny parasy izany kely pitipitika an'izy kely fa ohatran'ny parasy fa tahaka ny ahoana ny fanenjehan'ny Saoly azy ary olona firy no nanampy an'i Saoly
reto ny ravana reto zifita reto tena ponina be deabe nge zany niarany resikombakoma niarany roatra niarany fanampy mba haninona mahazahoana ny davida tena tena zange tena kely pititiny kely ty za de ivoahanao mpanjaka anao de ivoaka andeha hanenjika miaraka am'ireo fanampindrolona rehetra amy davida efa kely izy zay le hoe misy miteny azenjehana fa mbola lavitra ny lalako olona efa kely ty de mbola de enjehanao de mpanjaka anao de tena enao nge manenjika anao zavy ohatry ny manenjika tsipohiny tendrombohitra zany hoe tena kely ange za ohatry miteny davida hoe zavy efa zao ve efa kely ohatry zao de mbola tsy hita ihany zay iainao tsy hoe izy nyseho anazy ngeza fa davida teny nihetry nanetry tena tsy nirehare fa nataony Saoly ao mihitsy i Davida nefa riavana nitsoaka foana izy ary ny zavatra mahafinaritra de nataon'Andriamanitra taka ny parasy koa izy tsy azo fa mipitipitika kely tsy azo ianao io na de kely aza na de taka ny parasy koa ary ianao io rehefa Andriamanitra ny ombanao na ny mpanjaka aza tsy mahazo anao na ny mpanjaka sy ny vahoaka manontolo tsy mahazo anao rehefa tanan'Andriamanitra ny ombanao. Alleluia. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha Jehova ozy izy nanesika anao amely aho de aoka ndray fanatitra manimpofony izy ty Davidy ty de tena hafa ry avako be deabe ny olona miteny rehefa mandalo ady fa maninona ry Andriamanitra mandalo an'izao fa inona ary ty zavatra mahazo ady fa maninona ny de ataonao an'izao tsika rehetra efa mpiteny an'izany daholo sady miaraba ny Angelina Angèle fandroany vita aketo zany anarana zany tahiny Jesosy efa miteny an'izany foana tsika zavy Andriamanitra de avelanao fa neny Davida de zao raha Andriamanitra no naniraka anao de inona ry avana no mendrika an'Andriamanitra amy Davida oka andray fanatitra manimpofony izy zany hoe Davida manaiky raha avy amin'Andriamanitra zao izy mpatsiana le tenin'Andriamanitra any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly nge izy tenin'Andriamanitra sika misy teny ohatry mihitsy amin'ny asan'ny apôstôly 5:7 andiny fahavalo amby telopolo sy fasivy amby telopolo zay mivaky manao hoe aminaran'i Jesosy ary ankehitriny de lazaiko aminareo mandefera am'ireo olo reo ka avelao ihany mandefera am'ireo olo reo ka avelao ihany izy fa raha amin'olona izao saina na asa zao de ho foana fa raha avy amin'Andriamanitra kosa zao de tsy azonareo foanana sao de miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo zany ny anatry Paoly zany ary havana mandefera am'ireo olona reo avelao ihany izy raha misy zavatra zany mitranga eo amin'ny fiainatsika avelao aloha hitranga aza mora mikorapaka fa zao raha avy amin'olona io fihevitra io de foana io tsisy dika io fa raha avy amin'Andriamanitra kosa io de tsisy ninona azonao atao amin'io fa manaiky an'io ny zavatra nitranga teto Davida mbola tsy mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra am'izao zavatra mitranga amiko zao tao anaty fisalasalana Davida hoe avy amin'olona ve zao sa avy amin'Andriamanitra napetrany tamin'Andriamanitra ny fahendreny zao ry avana io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io io zavatra zay nilalovan'ny Davida io ekena fa nisy olona tato nandrisika ny Saoly azo an'ny Davida de ny zifita zany
ny zivita nge eo amin'ny tantara aitsika tsara fa ny zivita de anisan'ny mponina voaoziny noho ninona noho teniny davida io koa raha avy amin'ny jehovah zao izy a de zao aoka andrefa natitra manompova zany hoe de rainy ianao andriamanitra na ny amy tsara na amy ratsy ninona lalovako ianao a mendriko de rainy tsy mora ngeravana zavatra ienany davida mitsoka lava zany mety aminao zany hoe mitsoka eo ampatoriana anaty zoy efa zoy efa zoy tsisy tompony mbola tsy matory ampilaminana ihany fa matory zany grodogrod feona sovaly de fa mitaitra am'le de lasa maka anaty aram-bato mahazoazo aina kely mipetraka kely anaty aram-bato ndray de voaroka de findratrano ndray tsy mora zany fa davida nefa de niteny raha avy amin'andriamanitra zao de tsy maninona ho azy ny voninahitra ary za te teny aminao nefa andriavana fa na de nisy olona aza tao nampiasain'andriamanitra naveran'andriamanitra hiasa davida nge tokony mipetraka tsara teto tokony lamina tsara fa ny natory ny zifitany any amin'ny ravakitsika io samyla voalohany toko fahina amby roapolo io ny soramarina amty teny ty moa de hoe nisy nilazana ny zifita tamin'ny saoly fandroany tsy ampy anazy ny voalohany izay azahony any davida sy ny tsy netezany davida apatiny saoly andiny voalohany ary zifita tonga teo amin'ny saoly tany gibea ka ny hoe tsy mirary amin'ny avoanakila avaratry ny efitra ariva davida natory ny ary davida amin'efa mba niafina de fa be asa mitenteny fa mba hiafina ato ero izy zareo azy tsy tenteny zay ninona ny eo ihany de tenindano izy izy ary izy mampalely ka raha avy amin'andriamanitra io a de amy davida aloha ho an'andriamanitra vonina satria misy antony eo araka anteny vidi hoe andriamanitra tsy mieritreritra ny amono atsika andriamanitra tsy nanana programa amono an'ny davida tsy programa an'andriamanitra ny amono an'i davida ny tena amy fanohatra am'izay mihitsy ary ny ahavelona an'i davida sy ny atonga ny fianjakan'i davida haritra mandraka ankehitriny ny tanjon'andriamanitra misy mpandinika mandinika fa rehefa ataony tetiarana tena tetiarana tany aloha tany de io mpanjaka vaviny angletera io mbola misy taranaky davida ao anatiny satria tenenin'andriamanitra hoe tsy ho diso seza fiandrianana ny zanakao ny taranakao de ho programan'andriamanitra ve ny amono azy am'zany tsy andriamanitra ry avako malalako de manana fisainana tsy mitovy amitsika ary tena mifanohatra am'izay eritreretintsika mihitsy ny antsika hoe tiana ary efa tiana ka hoe tiana davida de tokony hoe tonga de mipetrapetraka kopakopahany eo ambony seza fiandrianana sakafo sy mifaly fara zany de diso lalina daholo tsika mandalo ady reto misy fotoantsika mandalo ady nefa tsika maninona tsika mivavaka mba miteny mihitsy tsika hoe tiako ianao andriamanitra za andriamanitra tianao nefa tsika marary za andriamanitra tena tianao za andriamanitra tena mivavaka aminao za andriamanitra manompo anao nefa tsika mandalo ady tian'andriamanitra ve anao sa tsy tian'andriamanitra tian'andriamanitra ve davida sa tsy tian'andriamanitra de tentsika hoe tian'andriamanitra davida koa maninona davida no mandeha de ohatrandreny olona tena mijaly enjehan'olona lava mampairanao androany tsy ny fandalovanao ady no andrefesanao fitiavan'andriamanitra sy ny tsy fitiavan'andriamanitra no fa ady zany lalovan'ny davida zany fa ho an'ny davida raha avy amin'andriamanitra zao raha jehova no nanesika anao amely ahy de aoka andrefa anatitra manompofiny izy voalazany ten'andriamanitra keny aloha any fa andriamanitra de nandefa fanaratsy tao amin'ny saoly de fanaratsy tao amin'ny saoly io a nanisika nanesika ny saoly akalina ny davida ary tena tsy mba hoe akala tsotra fa tena hifofony ainy fa teo am'ty tantara ty
voavaly hoe inona ny anton'izany zavatra zany. Ry avako malalako, raha avaka itsika eny toy ny ten'Andriamanitra andiny faraika amby-roapolo aroy Saoly efa nanota miverenina ry Davida zanako fa tsy hanisy ratsy anao tsony fa soa teo masonao ny haiko androany, indro efa nanao adalaka diso indrindra teo mantsy de tonga mihitsy ny Davida efa teo ao tanany ny hain'ny Saoly satria Saoly natory izy tonga tena alain'ny Davida ny fitoeran-dranony sy ny lefonany. Azo Davida taona namono azy. Fa Andriamanitra mialohan'ny ametrahana ny Davida ho mpanjaka tena hipetraka tsara de sady ny zatoetra ny Davida no nampianatra ny Davida. Tena tian'Andriamanitra hoe mpanjaka tena azo nitokisana, manana toe-po, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy olon'olon-tsotra ny havitan'izany revana hoe eo aminao misy olona mifofony anao ho vonoinao ve sa? Fa ny antsika tena vonoina ny mety an'izany. Manao anatsy malala maty ozy ianao, tratrako ianao androany, ianao ny alefa anany retoro. Fa Davida tsy zany. I Davida nanomana an'Andriamanitra fanjakana. Misy fanjakana apetrak'Andriamanitra amin'ny Davida. Tsy tian'Andriamanitra ho tahaka izany no fitondran'ny mpanjaka ny zanak'Israely. Tsy tian'Andriamanitra hanana toe-po ohatr' izany ny olona ametrahan'ny fanjakana maharitra mandrakizay. Ny ten'Andriamanitra hoe ary Davida namaly hoe indro ny lefin'ny mpanjaka fa sevo misy zatovy anankiray manko ety haka azy. Lehilahy izay nanolorany Jeovanao teo an-tanany androany teo valiany araky ny fahitsiny sy ny fahamarinana fa tsy nentina ninitra ny tanako amely ny vosotry Jehova. Nampahatsevon'ny Davida zany, tena azoko ataony namono anao mpanjaka fa za tsy namono anao. Andiny fahavatra amby roapolo arindro fa tahaky ny nanaovako ny ainao ho lehibe androany no mba hanaovan'i Jehova ny aiko ho lehibe koa ahafahany amin'ny fahoriana rehetra. Io le lakile an'ilay ten'Andriamanitra antsika androany. Satria Davida niaro ny hain'ny Saoly, nataony lehibe ny hain'ny Saoly fa ozy izy hoe mba ho ataon'Andriamanitra lehibe toy izany nge ny haiko. Ary Davida tena metraka an'Andriamanitra ohatr'izany. I Davida ry havana dia fantatritsika tsara fa mpiandry ondry izy. Ary eny amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo Davida dia niteny hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Tiany Davida tahaka ny nataony an'ireo ondry ireo, mihoatra an'ireo mba hanaovan'Andriamanitra azy. Naon'ireo andehanany tongotra traizatraiza ahitany ahitra. Mangetaheta ireo andehanany tongotra traizatraiza ary hiasan'ny saina aiza ny misy rano an'ireo. Halleloia. Misy mamono ireo alain'ny liona sy ny bera tsy avelany raha tsy azo ny anatanany ireny ary maty ny liona, maty ny bera. Dia nanana toetra ohatr'izany Davida, izay ataoko Andriamanitra dia mba ataovy mihoatra noho izany ny ataonao amiko. Fetsy Davida ary tsy nampaniana an'Andriamanitra izy fetsy. Ry havako, izany hoe raha ny vonoan'i Davida zany Saoly dia nanahirana koa no toy hanoavin'i Davida. Satria ny fanirian'i Davida tsy namonoany an'i Saoly mba tsy hamonoan'Andriamanitra azy. Halleluia. Ry havako, Andriamanitra dia te hanonitra, tsy haiko avy firy eny amin'ny zavatra izay ataontsika. Tsy namono an'i Saoly izy, tsy nety namono an'i Saoly, fa Andriamanitra koa tsy nety namono an'i Davida. Inona ny tsy ady? Misy foana Davida efa tratra any an-tany fahavalo.
efa tsisy ninazy zao tsisy miaramila tsisy lefina tsisy sabatra eny aminy fa tsy nety Andriamanitra mono any Davida tsy nety Andriamanitra mono any Davida mihoatra lavitra noho ny tsy netezany amono any Saoly no tsy netezany amono any Davida ihany koa raha misy zavatra tianao ataon'Andriamanitra aminao ataovy amin'ny olona fa ataon'Andriamanitra tsy ako amin'ny firenena iny alleloia ary Andriamanitra dia tena mizaha toetra Andriamanitra dia tena mizaha toetra ary tsisy azontsika ataon'izay fa zay maha Andriamanitra azy ny amin'ny salamo 120 ngevaka itsika misy zavatra jereo ngeny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny salamo 120 fa efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memby volafotsy amin'ny memby efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nisy etamavesatra teo am-balahanay ianao 120 mafy be ty efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao misy fotoana Andriamanitra mandefa olona nitsaka ny lohantsika ianao reny olona le ianao zany tena reny anaovan'olona teny marary ataon'olona tsinitsinina misy fotoana mety alain'olona baraky eny amason'olona mihitsy dia mitomany anay sapy Andriamanitra tsy tatiko Andriamanitra hitandrio tsara hitandrio tsara mafy tampokidy lehilahy mitomany zao mafy tampokidy hitanao tsara mivavaka ngeza ka mivavaka ianao izy moa miteny antsika tsy mivavaka itsika fa iny avy amin'Andriamanitra mihitsy misy fotoana avelan'Andriamanitra misy olona manitsaka ny lohantsika zay zany dia tsara tena fantatritsika fa inona le tanjon'Andriamanitra ny amono atsika be ny anala baraka atsika mandrakizay be ny amela liny olon'iny ve anitsaka atsika mandrakizay toy izy atsika ny ten'Andriamanitra fa zakivy efa nandefa olona mpandeha olona nitsaka ny lohanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano zahay vakinao na ny afo na ny rano fa fanontaniana mipetraka maty ve ianao tsisy tsony ve ianao nanahoany Davida fa nampandefasin'Andriamanitra olona nitsaka ny lohany fa nitoyany farany dia manao hoe fa nitondranay voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao halleloia tao ambadika ireo zavatra rehetrarehetra zay ny ainan'ireo napiditra anay tamin'ny fandrika navelan'Andriamanitra ny sokatra ny fandrika nahazo atsika nanisy etamavesatra teo am-balahanay navelan'Andriamanitra tonga teo amintsika ny etamavesatra nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao mety tsy lavitra anao mihitsy ny ary zany mety olona akaiky anao ihany ngeny nalefa n'Andriamanitra nitsaka ny lohanao tsy fantatro mety olona vady andefo mandrinao mety zanakao tsy fantatro mety olona maro ary namaky ny afo sy ny rano ianao zany hoe tena nandalo ady mafy mahamay ary namaky vaky rano saika nampiletika fa niletika avy ianao tsia ony ten'Andriamanitra nijoro vavolombelona efa fijona vavolombelona mantsy zao ty tsy hoe ao anatiny tsy hoe efa nitantara sisa hoe nizaha toetra anay ianao Andriamanitra ary nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny napiditra zany hoe efa lasa zany nanisy etamavesatra efa lasa zany nampandeha olona aiza le olona efa tsy hoe le olona nandeha namaky ny afo sy ny rano aiza ny rano aiza ny afo may ve ianao rendrika ve ianao tsia fa zadiny ny farany fehezanteny anankiroa fa nitondra anay ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao zany hoe firafoezana zany dia tsotra fotsiny nandalo an'ireo zay fa nivoaka tamin'ny fitahiana mahatretrika zany tena tamina Davida ngery avako malala tsy nisandrasandratra fotsiny tsy any amin'ny takotakona ngery avy na malala nandatana Davida teo amasom-bao nosorana indro nosorana avy roeny za te teny aminao androany ry amana
an'le salamy fahinambempolo teo zao ny toy an'le teny raha vakitsika any amin'ny andiny fahatelo amby folo hiditra ao an-tranonao mitondra fanahitry odorana efaiko aminao ny voantoko zay nytonono ny molotry aloko ny bambako fony ao azy paorina ateriko aminao ny fanahitry odorana ny matavy mba misendriky ny ondro lahy anatitra omby sosy lahy de tahaka ny tenin'ny Davida ato amin'ilay Samuela voalohany tenentsika teo raha Jehova nanesika anao amely ahy deo ka andray fanatitra manimpofony izy ny nanenjehana ny Davida tsy ny hahafaty azy fa ny mba hananany toe-po tahaka an'Andriamanitra na de nanenjika azy tia ny vonoana tokony ho vonoana aseny olona vonoana efa eo am-pitanana fa tsy ny vonoana raha ny mpanota rehetrarehetra sy ny mpaniratseran'Andriamanitra ny vonoan'Andriamanitra maty daholy fa tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy ny tenin'Andriamanitra zany ny toe-pon'Andriamanitra de nahafindrany tamin'ny Davida zany io misy olona alefako mifofony ainao eo an-tananao izy zao ozy Davida za tsy hamonana io ozy Andriamanitra za koa tsy hamonanao halleloia ary avokako amin'ny fitaina matretrika ianao ry havana misy fotoantsika mandalo zavatra mafimafy ianao io mila manana toe-po mahay mamela heloka raha tianao koa avelon'Andriamanitra ny heloka aza mirary fahafatesana amin'ny fahavalonao fanavelan'Andriamanitra isy reny mba hizarina toetranao hamola volananao mba hanana toe-po mifanakaikikaiky fanakaikikaiky koa tsy hanana toe-po ohatra ny Davida zany tsika fa mifanakaikikaiky azakivy misy fotoana ianao mandalo ady tafiditra anaty fandrika fa ahoana izy le asan'ny apôstôly teo mandefera amin'ireo olona ireo tsika tsy mpiady an-tsena zany halleloia misy fotoantsika misy zavatra mandalo fifamaliana mandalo adevitra mafana aza diny fa zanak'Andriamanitra ianao aza diny fa zanak'Andriamanitra ianao za taloha tena tsy manaiky mihitsy rehefa anaty adevitra na anaty manana an'izay hoe ary nahafaty ary indray taloha zay manao anina ry havana manao pointe zay amin'ny tomobily mandeha tomobily manao course amin'ny fiarakodia ireny fa indraindray ianao manana an'izay toe-po zay hoe tsy manaiky na de mila hahafaty anao ary de raha mandeha mafy be ny faninanao de tianao andeha mafina ho faty na sanatria ny misy an'izay tsy manaiky zay indrindra fa misy ny alcool ary zany nefa saika nahafaty anay tamin'ny lozam-piarakodia fa ankehitriny amin'ny zavatra rehetra tsy mahafaty anao ny mandevitra tadidio zay teniko zay raha manoloana zavatra ianao manoloana tahaka ny hoe fifandirana ady sy ny sisa tsy mahafaty anao ny mandevitra tsy mahafaty atsika ny mandevitra tsy mahafaty atsika ny hoe misaraka tsisy maratra ole namako zay hoe ny fandreseko izy izy de ny aditsika tsiraikitra halleloia ianao nge tsy adin'Andriamanitra Andriamanitra nampandefanao teo anjaran'Andriamanitra koa mamoaka anao io tian'Andriamanitra ianao aza dino zay ninona ady eo aminao sy ny fahavalonao ianao tian'Andriamanitra tena teneniko anao zany ary mitodika any aminao Andriamanitra ary manana tanjona aminao Andriamanitra mety misy olona eto mbola tian'Andriamanitra esorina amin'izany toe-po zany mihitsy za tanao ny toe-pon'ny olona amin'ny andro farany am'izao de zay toe-po tsy manaiky de zay toe-po tia mifaninana ina moa mahatonga le tia mifaninana tsisy mety ho ambany fa jerenao fa tafidy zany daholo ravako malalako tafidy zany daholo hatrany amin'ny resaka fitoriana filazantsara sy ny sisa na iza misy fifandirana fa zao ry havana misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra mihitsy ianao misy olona manitsaka ny lohanao
eo ny ahafantaran'Andriamanitra hoe tokony ahoana mendriky no asandratro ve ty olona ty. Tsika re tena zany aloha de tsy maraiky tsy mahalala ananga. Efa mahalala anao ny olona fa ianao tian'Andriamanitra ho fantatra. Misy Davida hoe any amin'ny Samuel any nge Samuel faharoa zay tsara Davida any amin'ny Samuel faharoa nge misy an'izay tantara zay Samuel faharoa toko faha 9 any amin'ny andininy fantoriky taminareo ty nisy lehilahy toy Simei defa nitsoakany Absaloma Davida de io lehilahy io taranaky Saoly de nitora-bato azy de sady nanozona nandrora zay azo natao ny teny ratsy. Any amin'ny Samuel faharoa toko faha 9 andininy faha 7 ary fanozoniny Simei mandehana ry lehilahy mpandatsa drasy mpanao ratsy. Nataony Jehovah manoty anao zao ny ranony tamingy an'ny Saoly zay ndombiasanao fanjakana ary Jehovah amin'ny fanjakana eo amin'ny tanan'ny Absaloma zanako kosa. Ary indro efa idiran-doza ianao zao satria mpandatsatra. De zao kosa no aroy abitsay zanaky Zeroia tamin'ny mpanjaka. Nahoana no avelanozona amin'ny mpanjaka tompoko io alika maty io. Zay mitsy le izy ohatsy tena zany bakitsika ny amin'ny andininy faha 7 Samuel faharoa toko faha 9 andininy faha 7. Normal ny réaction ny Abisay miaramilan'ny Davida ary afako izay niteny nanao hoe nahoana ozy izy no avela manozona ny mpanjaka tompoko io lehilahy io. Nahoana no avelanozona mpanjaka tompoko io alika maty io. Tsara antitra ianao aoka andeka hanapaka ny lohany. Zany ny lehilahy mahatoky zany Abisay zany. Narary ny fony satria naninona? Narary ny fony satria Davida kosa nataon'le olona tsinitsiny. Nataon'le alika maty tsinitsiny. Nataon'ny Abisay an'izany mihitsy fa mbola jerenao ny vali tenin'ny Davida fa io mpanjaka. Moa faninona kory zasy ianareo ry zanaky Zeroia. Raha manozina izy sady Jehovah nanao taminy hoe hozony Davida dia izandray ny nanao hoe nahoana ianao no manao an'izany amin'ny Davida. Dia zao tonga ny fotoana mandalo eo amin'ilay teny izy hoe raha Jehovah no nanao an'izao mandefera alao andeha amin'izao. Raha avy amin'ny Jehovah zao dia tsy azontsika foanana. Sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra. Andriamanitra Davida tsy nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona ray manohatra ny sitrapon'Andriamanitra dia mpiady amin'Andriamanitra. I Davida tsy niady tamin'Andriamanitra. Ny Davida dia zao zany ny zavatra mitranga zao ny sitrapon'Andriamanitra ekeko. Alleluia. Androany dia teny amintsika rehetrarehetra hoe za resy lahatra fa misy toe-po tian'Andriamanitra ananantsika indray eto manomboka eto. Amakivaky an'ity taona 2024 tsika azao tsika anana toe-po angataka toe-pon'ny Davida. Ny tombontsoa an'io ry havana tombontsoa be an'io zao teny Davida toy any misy ty mahafinaritra amin'le Samuel faharoa teo. Ary koa Davida tamin'ny Abisay sy ny mpanompo rehetra indro ny zanako naterako aza mitadiny aiko mainky io Benjaminy io avy aloha an'izy anozona fa Jehovah nampanao azy an'izany. Angamba Jehovah mindra fo amiko amin'ny heloko ary amaly soa no zao ozona nanjoa androany zao. Ry havana ny Davida sitraka any amin'Andriamanitra no nitetiavana. Angamba ozy izy arakaraky ny tsy tenenako amin'izao ozona mahazo azao no amindran'Andriamanitra fo amiko fa sy amaliny soa. Avelao ny olona anao raha misy zavatra ataony aminao fa tadidio fa malala eo mason'Andriamanitra ianao. Malala eo mason'Andriamanitra ianao ary tsy avelan'Andriamanitra ho verivery-maina ny fitiavany ianao. Manana fanekena, manana toe-po manaiky hoe Andriamanitra avy aminao zao Alleluia dia atao dia ekeko.
Ary ny zavatra nahafinaritra dia alleluia, ny zavatra mahafinaritra anatin'ity tantara ity dia nitoyanana hoe ny tahaka nanaovako ny ainao ho lehibe androany no mba hanaovan'i Jehovah ny aiko ho lehibe koa ahafahany ahy amin'ny fahoriana rehetra. Ny an'i Davida dia zao kely ny zavatra nataony tamin'ny Saoly, ny ain'ny Saoly no mba narovany, fa notakalon'izay dia zao inonao tsara, ianao raha manao zavatra ray ho an'Andriamanitra tsy ray ny havalin'Andriamanitra aminao, raha manao zavatra roa tsy roa ny havalin'Andriamanitra aminao. Fa ny an'i Davida teto ny ain'ny Saoly narovany fa ny nofaritany, ianao kosa Andriamanitra halleloia hiaro ahy amin'ny fahoriana rehetra. Nanomboka teo dia nisokatra tamin'ny Davida ny tanan'Andriamanitra ka zay fahoriana ny fanena taminy, zay fahoriana ny fanena taminy dia ny fanan'Andriamanitra tao, nomba azy Andriamanitra. Jereo daholo ny tantaran'i Davida ao, zay fahoriana rehetra tao aorianan'io dia nanafan'Andriamanitra aminy daholy. Zany hoe halleloia manana toe-po, mafy manao ny zavatra ray io mafy manao an'io. Hoe olona mamono anao kosa ve ry havana dia tena dia tsy vonoinao, mafy io zavatra ray tsy mora. Fa raha vitanao io ray io halleloia ny anao rehetrarehetra taon'Andriamanitra, ianao rehetrarehetra taon'Andriamanitra. Andaontsika hanao zavatra anankiray, andao hanao ny zavatra ray sarotra io tsy mora io, ary ekena tsy mora io. Za miny fa delivre antsika zany toriteny zany androany. Nanapaka anatsika any misy zavatra tsy mety resitsika, tsy mety resitsika. Fa reseo androany, raha tianao namelan'Andriamanitra anao amin'ny rehetrarehetra, anafany anao amin'ny rehetrarehetra, dia ataovy io anankiray sarosarotra io, maneke. Fa rehefa avy amin'Andriamanitra io hitahirizany anao io, hitahiny anao io, anamboarany fonao io, dia maneke. Aza diny fa ninona zavatra lovanao arak'ilay Salamo 119 teo, mandalo an'ireo ianao fa tsy maintsy avoaka an'Andriamanitra ny fitahiana mahatretrika ianao rehefa tonga eo amin'ilay tefy izay ilain'Andriamanitra ny fonao rehefa tonga eo amin'ilay tefy ilain'Andriamanitra ny fisainanao sy ny toe-ponao, dia avoakany amin'izay ianao ny fitahiana mahatretrika. Halleloia. Mba hafetsifetsy tokoa araka ny tenin'ny Ranavavy Soa, mba hafetsifetsy satria zavatra ray fotsiny ataontsika fa mahafehy ny zavatra rehetra ahafahan'Andriamanitra manao zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Aza dino fa tsy olon'olom-poana ianao io, halleloia, tsy ny fandalovanao ady, tsy ny fisian'ny olona manitsaka ny lohanao noetretinao hoe nataon'Andriamanitra ambany zavatra ianao. Andriamanitra mihitsy mamela an'ireo izy hitranga amin'ny fotoana ilain'Andriamanitra ireo mitsahatra dia tonga ireo dia mitsahatra. Aza malahelo, aza mametsiny fa tianao Andriamanitra ary malala eo mason'Andriamanitra izasy anao. Halleloia. Dia mahereza fa tahaka ny arovan'i Davida ny ain'ny Saoly, mihoatra lavitra n'izany ny arovan'Andriamanitra ny ain'i Davida, dia mba ho tahaka izany koa ianao raha mamely ianao halleloia, dia ho be lavitra ny famelan'Andriamanitra anao. Aza diny fa malala eo mason'Andriamanitra ianao tiany ianao zanany ianao tsy niady lalovanao no tena nanao mifanohatra amin'izany fa tian'Andriamanitra ianao. Mahereza isika tsirairay avy. Halleloia. Malala, eu machuco.
Joueur 1, prêt à tenter la... raha tsika vavaka ry avan'izany toriteny zany a raha tsika vavaka zany mba atonga atsika anaiky zay rehetra avy amin'Andriamanitra. Halleloia. Aza dino mihitsy fa tena tianao Andriamanitra. Aza dino mihitsy fa tena manamboatra atsika foana Andriamanitra mba hatonga atsika olona mendrika. Halleloia. Amin'ny fotoana tongavany zany, fotoana hikaratsika zany. Tianao Jesosy, aza dininao zany. Maharak' zany izy zany mihitsy tena malala eo masony ianao ka tsy ny ampijalanao ny ataony a, tsy ny ampijaly atsika ny ataony fa ny atonga atsika hanana toe-po araka ny sitrapon'Andriamanitra. Teo voavery sika dia andao tsika melona, teo velominy tsika andao amelona. Indraindray toe-potsika misy toetratsika mbola endasan'Andriamanitra hiala ety amintsika mihitsy natonga ny fitahian'Andriamanitra mbola tsy tonga eo amintsika. Mbola tsy tonga teo amin'ny Davida ry havana ny fanjakana satria mbola tsy vita zay fampianarana zay karazana lesona zay namena ny Davida zay. Dia ny amin'ny fananany toe-poan'ny olona mandefitra ary efa mijery ny tantaran'i Davida tsika rehefa nirinany ny fomba fitondran'ny Davida ny olona dia tena tamin'ny fahendrena, tena tamin'ny fahendrena. Ary tena nanjaka tsara teo amin'ny fanjakana Davida. Taiza nazahoany an'izany? Tany anatin'izany fampianarana rehetra nitondran'Andriamanitra zany. Tsy mampanina an'Andriamanitra ny nandefa olona nitsaka ny lohany. Fa Andriamanitra koa efa nivonona ny hamoaka azy amin'ny fitaina mahatretrika. Fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ohatra ny anana ny toe-po. Ny anana ny toe-po araka an'Andriamanitra. Mety mbola tsy tonga eo aminao ny fanjakana, mbola tsy mivoaka amin'ny fitaina mahatretrika ianao satria mbola tsy vitanao ny nandalo an'izay lesona izay. Mety raha hoe manontany foana fa ahoana kosa ny amelako azy? Ahoana kosa ny ahavitako an'izany nefa efa zao ny zavatra ataony tsy manaiky kosa? Ka Andriamanitra mihitsy no mahatonga an'izany eo amin'ny fiainanao. Satria tiany loatra ianao dia te hanana mpanompo mahafinaritra sy mahateo tia Andriamanitra miaraka amin'ny toe-po sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Manomboka androany dia andaontsika anaiky takan'io anekenao io an'Andriamanitra zay lalovanao io no anekeny anao ohatra lavitra ao an-danitra ao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria voalaza teto indray Jesosy ny hafatra ao. Misaotra betsaka Jesosy satria tsapanay fa mampianatra anay foana ianao ary tena mpianatra anay teto indray ianao tamin'ity androany ity. Ameo anay mihitsy izany toe-po mba hahafahanay mireharefa kristianina izay, hahafahanay mireharefa zanakao izay. Dia toe-po feno fandeferana, indrindra toe-po manaiky ny fitantananao Andriamanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao satria ianao dia ianao rery ihany Andriamanitra no mitantana anay sy mamoaka anay. Ka na misy fotoana mampiditra anay anaty fandrika tokoa ianao, tsy iza fa mbola ianao ihany ny hamoaka anay amin'ny fitaina mahatitrika ao. Jehovah Andriamanitra avoy amin'ny fitaina mahatitrika rehetra oloretra misy eo anaty ady, ampianaro anaiky ny fitantananao dia avoy amin'ny fitaina mahatitrika amin'izay. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa raha ny taona 2024 na mampianaranao anay. Nisy olona nanitsaka ny lohanay, niditra tanaty fandrika izay nisy tamavesatra ny valahanay Andriamanitra. Ny taona 2024 taona atokisanao anay amin'izay ary dia hamoahanao anay amin'ny fitaina mahatitrika izany. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny tolotsaina, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny teninao satria
nampahirana izany tamin'ity androany ity. Efa io ary tompo ny tsirairay avy mba handray an'izany amin'ny fitiavana ary atonga anay reto tena hoe olona araka ny fonao tokoa, olona mendriky no tahina, olona mendriky no avoaka amin'ny fitaina maditretrika ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fanahy masonao ianao ane hanondraka izany voa izay nafafy izany mba hamoavy zatoeny ary ny devoly Satana tsy manana anjara, tsy manana-kely, tsy manam-pahefana hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto tamin'ity androany teto anatin'izany toriteny izany, fa hamoavy zatoeny anatin'ny fon'ny olona avokoa izany toriteny izany. Misaotra Jesosy Halleluja, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao firenena ndao ampandrosika ny anabavitsika nambinina tsiry amboara-mielona ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ary anampavinambinina. Tainy tompo isika rehetra dia tainy tompo pastera Menakavy ary ivavaka ary isika rehetra. Ry Jehovah Andriamanitra rainay mbola velom-pisaorana anao indray izay amin'izao fotoana izao. Tsy hainay tsy hisaotra Andriamanitra noho ny fahatsarana izay nasehonao taminay tsirairay avy reto, tamin'ny tantananao anay teto ary indrindrindrindra koa tamin'ny nanomezanao ny teny androany izay nampitondrainao tamin'ny mpanomponao indray dia isaoranay ary akasitrahanay izany Jesosy satria tsy mahita teny tsara sy teny mamy ohatr'izany izay Jesosy fa ao aminao irery ihany no ahafahanay mahita sy misitraka an'izany dia mankasitraka anao foana Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanahy masinao izay nitantananay hitondranay teto ka tafavory teto indray izay Jesosy nanome voninahitra ny henon'ny teninao ary koa tsy hijanonao mpihaino fotsiny izay nao mpakatoa fa tena hoe anatanteraka ny teninao sy ny hafatrao ka dia misaotra indrindra Jesosy ary misaotra amin'ny fanahy masinao izay namenao anay teto dia mahatsiaro ambavaka ny firenena ihany koa izay Jesosy ary tsy adinonay izany firenena izany Andriamanitra fa hoentinay isan'andro eo anatrehanao izany firenena izany ary fantatrao izany firenena izany. Tsy miafina aminao izany Andriamanitra fa tena miarihary eo aminao izany firenena izany. Na ny fahatsarana na ny tsy fahamendrehana dia hita ao amin'izany firenena izany Andriamanitra. Dia angatahanay ny famindram-ponao Andriamanitra hirotsaka amin'izany firenena izany ary hirotsaka ho amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy koa Andriamanitra. Mba hanana toe-po tahaka ny Davida mpanomponao, hifanakaiky ny toe-pony Davida mpanomponao Jesosy ny toe-pon'ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Izany no angatahanay Jesosy satria raha manana toe-po tahaka an'io mpanomponao io izahay tsirairay avy izay marina sy mahitsy ary nanana fanetretena teo anatrehanao Jesosy, tsy nandeha afa-tsy ny lalanao sy ny fahamarinanao ary nitandrina ny didinao Jesosy dia nahasambatra anazy izany, natafita anazy izany, nafahany nanjaka teo amin'ny fanjakany ary tena hoe nanjaka ela izy Jesosy dia toy izany koa Jesosy no angatahanay ho amin'ireo vahoaka ireo satria raha manana an'izany izay tsirairay avy Jesosy dia ho tany sambatra ny firenenay, hiadana izany Madagasikara izany ary tena ho ravo amin'izany firenena izany ny ady maro sy tsy fankatiavana Jesosy koa angatahanay mihitsy Jesosy amin'izao taona vaovao izao. Tena hoe hisy lalana hafa mihitsy Jesosy no hitaritanao an'izany firenena izany Jesosy dia hiteninao amin'ny Salamy 4:20 Jesosy dia aoka tena ho tanteraka ao amin'izany firenena izany Jesosy tena hoe hiasa ao amin'izany firenena izany Andriamanitra. Tena angatahanay mihitsy Jesosy hoe ho voafafa eo anatrehanao ny tsy fahamendrehan'ny firenenay, tsy fahamendrehan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra fa tena hoe ho ataonao, ho avoakanao amin'ny zavatra izay mamatotra azy ny firenenay Andriamanitra. Mangataka ny famindram-ponao izay Jesosy, mangataka ny fanahy masinao izay. Aoka ny fanahy masinao tena hoe anodidina ny firenenay androany Jesosy, anodidina hatramin'ny sisy tany izany Madagasikara izany Jesosy ary tena hoe hanapaka ny zavatra rehetrarehetra izay korotana navelan'ny Satana atao Jesosy fa tena fiainana vaovao nomenao ny vahoaka, ny ampandrinao an'izany tanina izany Jesosy dia ampandrinao, ataonao mpandresy ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Aoka ho mpandresy vahoaka mpandresy ny firenenay Jesosy. Ianao ihany Jesosy no afaka manatanteraka sy manao an'izany fa ny anjaranay Jesosy dia mitondra mbavaka eo anatrehanao
satria ny teninao koa Jesosy dia efa manambara hoe ny anjaranay tsirairay avy dia mivavaka fa ianao no miady Jesosy, anao ny ady, tsy anay Jesosy fa anao Jesosy malala, anao ny zavatra rehetra Jesosy. Izay tsy manana fitaovam-piadiana Jesosy afa-tsy ny teninao sy ny vavaka izay entinay eo anatrehanao isan'andro ary indrindra ny fanetretenanay Jesosy. Tena hoe manetry tena ambany dia ambany izay Jesosy, fa manandratra anao ambony koa izay Jesosy. Tena hoe asandratra ianao satria mpanjakanay ianao, tomponay ianao, mpanjakan'i Madagasikara ianao, tompon'i Madagasikara ianao Jesosy. Ikasika ny fony malagasy tsirairay avy ianao Andriamanitra, ary amamfatorana ny Madagasikara ihany koa Jesosy. Izany no angatahanay ary izany no irianay Jesosy, ho tanterao amin'izany firenena izany Jesosy malala. Mbola mitondram-bavaka ihany koa Jesosy ho an'ny olona izay marary rehetra any amin'ny firenena any Jesosy, indrindra fa any a Madagasikara Jesosy, dia singaniko manokana eto anatrehanao toy ny Valala Voatango, ny vahoaka malagasy Jesosy malala. Mbola tengenan'ny aretina ihany koa Jesosy malala, tena hoe mandripaka izany aretina izany Jesosy. Maro ny olona marary Jesosy, fangatahanay ny osotry ny fanasitranana Jesosy, hamangy tsirairay an'ny olona any amin'izay toerana misy azy, na any an-dalana, na any an-trano, na any amin'ny trano fitsaboana, na any amin'ny toby miaramila rehetra any ary Jesosy, dia fantatray fa mandripaka izany aretina izany. Koa mangataka izay Jesosy ho vanginao ireny olona rehetrarehetra ireny, aoka hita osotry ny fanasitranana izy ireny Jesosy, ary tsy niara-nofon'izy ireny ihany Andriamanitra, fa niara-panahin'izy ireny koa Jesosy, dia ho kasihanao mihoatra ny ara-nofony, satria izany no tena zavatra tsara indrindra Andriamanitra. Dia niara-panahin'ny olona tsirairay avy mitodika aminao, niara-panahin'ny olona tsirairay avy hositranao Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy, raha mbola afaka nandohalika teto nanetry tena teo anatrehanao, mety mibatabata Jesosy ny fiteniko, mety nikorotana Jesosy, fa ny fanahy masonao no mampita an'izany afatra izany, mitondra an'izany afatra izany manoloana ny seza fiandriananao Andriamanitra. Rakofy amin'ny ranao izany vavaka izany Jesosy, ary aoka tsy hanana an'ilay ratsy fahefana ny angalatra na ny ampiasa, na dia mitendry tsoratra ray amin'izay zavatra rehetra voatononay teto, na tamin'ny fampianarana na tamin'ny vavaka Jesosy, dia tena hoe ho asianao tomboka sy amin'ny ranao izany Jesosy, ka tsy hanana ny devolo satana fahefana nikitika an'izany Jesosy, na matika an'izany zavatra hafa Jesosy. Fa tena hoe Andriamanitra velona ianao nitokisanay, Andriamanitra velona ianao nitondrainay enta-enta-ponay, ary izay matoky enta-ponay, ary izay matoky anao Jesosy, matoa izay nisafidiny eto an-tongotrao androany Jesosy, dia matoky anao izay satria fantatray ny asa be tabe izay efa nataonay taminay tsirairay avy reto Andriamanitra. Fa dia misaotra Jesosy, dia tehirizo izay tsirairay avy Jesosy, tehirizo mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra Andriamanitra, voninahitra teo anao irery ihany, mpisandrata Jesosy mahalalo. Amen. Amen. Alleluia, sorantsika an'Andriamanitra. Mankasitraka ny nanabavitsika nambininatsika tao anaty vavaka matsiro, vavaka amin'ny firenena. Andriamanitra ne hamaly fitianao, dia mankasitraka indrindra fa dia tena hoe mamy dia mamy tokoa ny vavaka nankasitrahantsika an'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany, ary dia mitombozotra mitombo fahasoavana. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa nahatra hatramin'ny farany tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra, fa ny fiarahantsika kosa tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web-ny Aki Radio anao, www.andramokaizao.com, ahafahanao mihaino onjam-peo Aki Radio. Mandeha andro aman'alina, misy totensika ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Rapitso amin'ny folo maraina averina mandeo zao fandaran'izao raha mbola sy naino hatramin'ny voalohany ianao na mbola te hiverina eno. Dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 arivo koa misy toriteny, dia nira moa rehefa mampionona eo gasy, vazaha, anglisy, anala fanginanao ny amin'izay toerana misy anao, www.andramokaizao.com, efa io alefa andranabavy Angela io ny lien ahafahanao mihaino ny radio antsika. Dia tompo, misaotra rehetra nahatra ny hatramin'ny farany, misaotra rehetra ihany koa izay nandray anjara. Andriamanitra manankeram-pahasoavana ny hamaly fitiantsika tsirairay avy. Raha mbola tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy, dia rahampitsontsika dia efa eo neto indray, dia tahiny tompo daholo rahampitso indray tsika mihaona, mankasitraka indrindra. Halleluia. Amen.